Taranja volleyball ao anatin'ny fanomanantena tanteraka amin'izao fotoana izao mialohan'ny hiatrena ny fidirany amboarany Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka ny taranja volley amin'izao fotoana izao ny ekipan'ny gendarmerie nasionaly izay hiatrika ny faninanana ny 1 mars hatramin'ny 2 aprily izay ho tanterahana any Egypte. Ny 1 mars hatramin'ny 2 aprily avy izao no tanterahana any Egypte ny andiany 5-30 amin'ny fiadinany amboarany Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka taranja volley. Izy solotena ny faritra fafito amin'izany ho an'ny Skadzy lehilahy ny ekipan'ny GNVB avy eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia efa ao anaty fanomana-tanteraka ity ekipan'ny gendarmerie pirenena ity. Ny fanamafisana ny fiarovan-tena sy ny fanafainganana ny fanafiana no tena imason'ny fanazaran-tenan'izy ireo tao anaty herinandro roa ny sesy. Raha ny nambarany honoré Razafindratovy mpanazatran'ny GNVB dia ireo ekipa avy any amin'ny faritra Afrika avaratra no tena mila hitandremana amin'ity fifaninanana kontinantaly ity. Ny adversaire moa zany somary efa fantatra ihany fa ny hoe ny fahitana ny lalaoany tsika tsy manana hoe preuve hoe vidéo betsaka zany fa ny palmarès angamba no azo ambara sy ny hoe ny c'est final hita farany amin'ny resaka hoe ananana vidéo ny adversaire tsika zany maghrébin ny betsaka Zamalek Al-Ahly zany tompon-daka farany Wydad Alger ny Espérance ny Tunis Sfax ny Tunis Étoile du Sahel ny Tunis ny Tunisie zany tena betsaka raha ohatra hoe ataony kajy tsotsotra ny Marocain moa zany dia tsy fantatra tena tsy mahafantatra mihitsy zany ndreo hatreto aloha zany raha ohatra hoe resaka ekipa Marocain fa ndreo zany ny hoe ekipa calibre dia miaraka amin'ny forces armées ny police ny Cameroun zay no anisany hoe ekipa mafy angamba ny veriko azy tsy azo tsinitsinavana koa ireo ekipa aty amin'ny Afrika maintohitra ny filazatsika anazy misy ny Keniana zany le prison ny Keniana zay efa misy fotoana ihany natafaakatra ny zareo demi-final tamin'ity resaka championnat d'Afrique de club ity champion. Ny hoe ny tetikady sy ny stratégie nitondrana an'le lalao dia ny volleyball malagasy zany nentinany zany hoe volley manao défense zany ary manaraka ny tendance koa zany mieritrertina anazy matetika zany tsika africaine mainty tsy mampiatra an'le tendance ohatra hoe ny fampiasana ny pipe zany ao ampovoany ohatra na hoe aingana any ampovoany ary aingana koa ny any amin'ny sisiny anankiroa zay hitatsika amin'izao fotoana izao hoe ny européenne ny africaine fotsodry ireo maghrébin ireo zany mampiasa an'izay zavatra zay ary dia le zavatra ataony ihany zany no ataontsika miampy an'le fahaizantsika atsika malagasy manokana hoe hafetsifetsena zany sy ny hafetsifetsen'ny mpilalao indrindraindrindra moa zany dia ny passuera zany miankina ny lalao atao any satria tsika kely amin'ny resaka kabaret. Ny fivoriana ara-teknika ataony 2 mars nefa no hamaritra ny ekipa iray vondrona amin'ny malagasy amin'ity andiany 5-30 ity. Mariana fa ekipa 4-20 izay zara vondrona 4 ahitana ekipa 9 no andray anjara amin'ity andiany 5-30 ny fiadinan'ny amboarany Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka taranja volleyball ity. Ho an'ny GNVB manokana dia ny tafiditra ao anatin'ny larana roa voalohany isam-bondrona ahafahana miatrika ny ampavadalana aloha ny tanjona voalohany aroin'izay vao miezaka miakatra amin'ny dingana ambonimbony kokoa. Raha ny eo amin'ny lafin'ny oentimana indray dia azo lazaina ho efa vonina ny GNVB na ny fiteny ihany anefany ny filohan'ity ekipa ity dia ny colonel Herniaina Rakotomalala ho amin'ny tokony fiarah-mientana amin'ny fandehanan'ny ekipan'ny GNVB any amin'izany fifaninanana izany. Ny fandehanan'ny GNVB any Egypte moa dia raha raha-pirenena satria araka ny tenenina zany ny oentimana sarotra ny lafin'ny fitantanana ankapobeny toy ny visa sy ny fandraisana ny mpilalao sy ny délégation makany zany dia anisany tena lafo dia lafoka ny GNVB dia amin'ny fotoana iterenako anao zao dia efa nandray fanambahakevitra fa mandeha ny oentimanana mbola tsy ampy fa kosa anaingiana andreo malala-tanana rehetra na institution na partenaire na sponsor zany mba amaly an'ireny taratasy efa narefa rehetra.
fantatra moa fa ny 20 martsa amin'ny 3 ora maraina no anainga eto Tanindrazana ity solotena malagasy eo amin'ny taranja volleyball ity.